zavatra tsy maintsy kotranana voalohany dia ny resaka élargissement, hoe atao hoana ny manitanitatra ny tanantsika io. 1-4 dia 1-4 ohatry ny exercice atao. Cet exercice zay ataonao à 10 à 15 minutes par jour pendant 3 mois minimum. Ny base faharoa mila haintsika dia ny fametrahana tanana. Matetika tsika rehefa mametraka tanana dia tsy mahay mametraka an'ilay tanana dia atoroko izao ilay izy. Ny tananao ty tsy ankina amin'ny vatanao ohatr'izao, tsy azo atao zany miteny dia ohatr'izao ny ataonao, fa sokafana tsara ilay izy. Iny manamora an'ilay déplacement anao satria afaka mihetsika tsara ilay tananao manoatra an'izao. Fa raha ataonao ohatr'izao izy dia sahirana be ianao. Manarak'izay dia ataovy ohatran'ny pince ity tanana ity, izany hoe atao ohatr'izao zany io dia ohatr'izay. Manarak'izay koa ny poignet atao ohatran'izao. Miforitra tsara ilay poignet fa tsy atao hoe tsy atao ohatran'izao fa ohatr'izao. Dia misy exercice ampiarahanao aminazy, ohatra hoe ny kibe anao ampiakarinao aty, tendrenao aloha le index dia le kibe atao ambony dia ohatr'izay. Dia misaka. Farafaratsy izay le poignet mba mahay ohatr'izao na ohatr'izao, fa tsy mety le ohatr'izao, tsy mety. Anazaranao an'ilay tanana iny ahatonga anazy ipince corde tsara dia avadika anao indray. Dia toizanao hatrany. Exercice farany atao amin'ny main droite dia ataonao ohatr'izao, ataonao ohatr'izao aloha reto ratsan-tanana reto dia atao ohatr'izao indray rehefa avy eo. Ohatr'izao aloha ataonao ohatr'izao hoe 1 2 3 4 1 2 3 4 dia ampanaovinao zavatra ohatrany iny amolanao an'ilay ratsan-tanana iny. Rehefa mikapoka tsinitsika dia reto ny tena miasa, dia le poignet mihetsiketsika ohatr'izao. Manao folika tsika dia ireo koa ny tena miasa be, fa reto fanampiny fotsiny ihany. Dia ohatr'izay ihany koa raha hitendrira mihetsiketsika ohatrany hoe dia ohatr'izay. Vitanao iny dia avadika anao indray. Dia toizanao foana. Aza adino ny mianatra an'ireny gamma sy ohatr'izany ireny. Raha mazava aminao zavatra nazavaiko androany na misy fanontaniana dia soraty eo ambany hoe mazava, dia raha misy fanontaniana indray dia soraty mitokana indray ilay fanontaniana eo amin'ny commentaire eo. Aza adino ny manisy réaction an'ity vidéo antsika ity raha ohatra ka mahafinaritra anareo ilay fizarana ataoko ohatr'izao dia ho anareo indray izay mipetraka any ivelany indrindra maniry te hianatra gitara dia azontsika atao ny manao cours en ligne. Raha ohatra moa ianao eto Madagasikara dia azo raisina ihany koa anatin'ny cours en ligne io. Raha liana ianao anao an'ilay cours en ligne VIP dia soraty eo amin'ny commentaire hoe liana, na avy hatrany dia mandefa message aminay eto amin'ny Facebook na amin'ny WhatsApp. Raha tianareo moa toizantsika indray raha ny fizarana tsotsotra toy izao dia soraty amin'ny commentaire hoe toizana l'izy dia mba motiver anay iny hanohy vidéo hafa indray. Fa raha tsika tena te hianatra, te hahay hianatrira, hianatra base sy ny ohatr'izany andalina manomboka amin'ny débutant hatramin'ny professionnel dia ndao tsika hianatra ao anatin'ny cours en ligne VIP dia ao tsika manome ny astuce sy ny secret rehetrarehetra. Veloma daholo.